Araka ny fantatra dia tsy ho afaka hijery eny amin'ny kianja be ny lalao hihaonan'i Madagasikara amin'ny elefantany Côte d'Ivoire amin'ny baolina kitra ny Toamasina ny talata 7 Novambra ho avy izao mba ahafahan'ny mponina manaraka ihany ilay lalao nefa dia nametraka toerana natokana ho an'ny mpankafy miisa 3 ao Toamasina ny fitondram-panjakana. Tanjona dia mba hanomezana fahafaham-pony rehetra hoy ny bentanana Toamasina raha nanazava. Eo anivon'ny lapan'ny tanàna sy eny amin'ny toerana tsoina hoe malada ary nisy teknika no ametrahana izany toerana natokana ho an'ny mpankafy izany. Afatra avy any amin'ny Confédération africaine momba baolina kitra ny fikarakarana ny lalao rehetra eo ambanin'ny fifehezany ho tsy azo hatrenin'ny be sy ny maro. Olona tsongaina tsy mihoatra ny 50 no tafiditra ao amin'ny kianjan'ny barika 10 amin'io andro io. Atao hoe tambahoaka sy fantambahoaka ireo voahelika fa nanolana hoy ny ministry ny Fitsarana Andriamahivarivo ho malalaka misy taorian'ny baiko men'ny filo amin'ny Repoblika ampiarana ny sazy faran'izay mafy ho an'ireo mpanao herisetra ara-pananana sy herisetra fototra amin'ny mahalà na ny mavavy dia nilaza ministry ny Fitsarana fa ny sazy farany enjana amin'izay voafaritry ny lalàna manan-kery ihany aloha no azo ampiarina hodiniana tsy ho ela miaraka amin'ny mpandrarany fonja araka izany ny fomba hanatanterahana ireo asa an-terivozona imasom-bahoaka ireo. Eo am-piandrasana ny famolavolana lalàna vaovao mafimafy kokoa no voalazan'ny ministra fa ampiarana io endritsazy io. 5 no maty nandritra ny fifandonana nisy teo amin'ny andian'olona lazaina fa dahalo sy ny mpitandro filaminana ny alakamisy teo tany amin'ny distrikan'ny Mahabo. Fifandonana mahery vaika no niseho raha nitatitra ny Zandary Maria-pirenena. Andian'olona sabo 9 no tonga nanafika an-tanàna ny Saronanala commune Kiliabo distrikan'ny Mahabo ka hanarahan'ny hoy ny Zandary. Nandritra ny hanarahan'ny no niseho ny fifandonana indromiantaona izay nalavo Zandary iray sy sivily 3 ka vehivavy ny iray tamin'izy ireo. Ity vehivavy mponin'i ity dia voalaza fa iray tamin'ireo vehivavy 9 nentin'ireo dahalo no lazaina fa nanafika an-tanàna natao takalonaina. 20 kosa ny lafy tamin'ireo andian'olona no enjehana raha nitatitra nataon'ny Zandary. Tonga nanampy ny Zandary sy ny miaramila tao Mahabo tamin'ny fanenjehana ny angidimby ny tafika sy ny Zandary mitoby ao Malaimbany.